Alay fisaratsaina hoe misy sambo iray very an-dranomasina amin'ny alina misy tafiotra. Maizina be no manodidina ka tsy hita ireo aram-bato feno loza. Tsy misy mahalala ny lalana mankany amin'ny seranana azo antoka. Tampoka teo anefa misy jiro lehibe anankiray manazava, manapaka ny aizina. Tsy mampitsahotra ny tafio-drivotra ilay jiro nefa mampiseho ny loza izy. Manoro ny lalana ary mitarika ilay sambo ho amin'ny fiarovana. Izao tontolo izao misy atsika dia matetika toy io ranomasina maizina io, feno safotofoto, lainga ary loza ara-panahy. Manoloana izany no nilazan'i Jesoa ao amin'ny filazantsarany Jona 9:22 hoe izao no fahazavan'izao tontolo izao, izay manaraka tsy handeha maizina fa hanana ny fahazavana. Ny hevitra tiana ambara eto ry havana dia izao: ny fahazavan'i Jesoa no manala ny saritavan'ny fahotana sy mampiseho amintsika ny marina momba an'Andriamanitra sy ny tenantsika. Izy no manome antsika tari-dalana mazava eo amin'ny fiainana. Rehefa manaraka azy isika tsy mandeha anjamba intsony fa mandeha amin'ny mazava sy ny fahamarinana. Ny teniny sy ny ohatra nomeny no manazava ny diantsika isan'andro. Koa aza manaiky ho verina ho voafitaky ny aizin'izao tontolo izao intsony ianao. Misy jiro lehibe mirehitra ho anao, ny anarany dia Jesoa. Manatona azy dia hazava ny lalana. Tahian Jesoa ianao ry havana.